Fa niarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay avy ato amin'ny fiangonana Cross-Tombacy Madagasikara amin'izao alatsinainy 20 ny volana Oktobra taona 2024 izao. Hampifaliana manay foana no izaran'ny rahasoty famasinanao anao manasanao arany hifantoka hatrany. Ny lohahevitry ny rahasoty antsika hoe dia hoe fahafahana mandrakizay. Tena Andriamanitra ny fanokafany dia nalaina tao amin'ny Efesiana 1:7 izay mivaky tao izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no nanantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadiosontsika araka ny haren'ny fahasoavany. Amen. Toy izao ary ny famelam-pelarany lehilahin'Andriamanitra an'izany. Fantatrao ve fa ny Baiboly raha ny tena marina dia tsy manoro hevitra antsika angataka famelan-keloka amin'Andriamanitra. Ny zava-misy aza moa Andriamanitra tsy mamatsy famelan-keloka araka ny fomba izay eritreretan'ny maro azy. Fa kosa nanao ny zavatra goavana mihoatra lavitra noho izany izy dia nanome antsika fahafahana izy. Ny famelan-keloka dia midika fotsiny hoe mamela. Voavela ny helikin'ilay olona nanao tsy mety na koa tsy voasazy izy. Nahazo famindram-po ihany ilay olona fa kosa ny fahadisoany na ny fahotany dia mbola tsarovany mandrakizay izany ary mety voatana tsoratra mihitsy aza izany. Tahaka izany ny olombelona rehefa mamela heloka. Tsy mba toy izany anefa no nataon'Andriamanitra tao amin'ny Kristy Jesosy ho antsika. Ny testamenta vaovao dia nanolotra sy nampiditra antsika ho amin'ny tsara kokoa dia ny famarinan'ny fanafahana izany. Hoy ny ao amin'ny bokin'ny Jaona 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy fa mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Aleluia. Ka ilay teny mamela amin'io andin-tsoratra masina io dia tsy midika hoe famelan-keloka fotsiny ihany amin'ny teny Grika fa ny tena dikany dia hoe mandefa ho afaka, manaisitra sy mamafa tanteraka na mampisaraka tanteraka zany. Izany fanafahana fa tsy famelana izany. Noho izany Andriamanitra tsy mamela anao nefa mitahiry ny hotanao. Tsy nanaisitra izany tanteraka izy, namafy ireo fahadiosonao no soriny tsy hoe ao aminao intsony ireny ary tsy ho tsarovany mandrakizay. Izany no antony tsy mitohy mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra intsony isika. Ao amin'ny Kristy ny fahotanao rehetra dia efa voavela tanteraka izany. Nosasany mihitsy fa tsy hoe nosaronany fotsiny izany. Madio ianao zao. Aleluia. Jesosy efa nandofeno ny vidin'ny fahotanao tamin'ny fahafatesany fandevenana azy ary ny fitsanganany ary vokatr'izay dia marina tanteraka ianao. Mahita andin-tsoratra masina maromaro isika ao amin'ny Matio, Marka na Lioka izay manamarina ny famelan-keloka miankina amin'ny toe-tsaina. Ny fampianaran'i Jesosy amin'ireo filazantsara ireo dia tamin'ny olona izay mbola tao ambanin'ny fanekena taloha satria talohan'ny fahafatesany sy ny fitsanganana izany. Fa ankehitriny kosa isika dia zava-boary vaovao ao amin'ny Kristy Jesosy ary efa nofafan'Andriamanitra